Fanokana panjakana zany ho tsy isy zany satria le olona nao an'izany inge tsisy hery tsisy inona zay teny ko zao hoe na ny vahoaka hoentiny ary tsy misy akory miaramila mianatra ny ady manana fitaovana aveo no ataonao hoe andao nao selaselina miala tsiny ahako ary ianao aza dio fa mbola ananany mpitandro filaminana lolopoy ihany ianao satria tany morondavy ianao nanosika zandary fa ny olona ohatra indray indrindra le olona nivelany ireny miala tsy fa mahitsy amin'ny teny botombazary eny fa raha ohatra izy ka tena titany razambary na miveriny atao tany razana izy. Tonga tany amin'ny Général Ravalomanana filohan'ny anteny meran-doholona ireny afatra rehetra navantana taminy izay naparitaka tato anatin'ny tambazotra tserasera an-gazety sy televiziona maro samihafa. Ohatra amin'izany ny afatra nampitainy Fanny Soernaivo, Joachim Chatelard sy ny maro hafa tsy voatanisa. Tsy nijery fotsiny na nangina tsotra izao Général Ravalomanana nanoloany ireny afatra maro samihafa izay navantana taminy ireny fa tsy maintsy nanao valin-kafatra vao may nampitombony ny fampiororona toy ny hoe miaramila mitambasy manana fitaovam-piadiana sy ny sisa tsy voatanisa. Nosingany manokana tamin'izany Andriamatoa sy teny Randrena Soloniaiko, Fanny Soernaivo ary Joachim Chatelard miaramila na tafika an-dranomasina frantsay izay nandefa afatra mivantana taminy. Ndao atomboka antsika amin'ny valin-kafatra mivantana amin'ny sy teny Randrena Soloniaiko filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena avy amin'ny fanohirana. Naveriny Général Ravalomanana no amafisina indray mandeha ny valin-kafatra mivantana amin'ny sy teny Randrena Soloniaiko makasika ny hoe raisiray. Nosoritany Général Ravalomanana mazava tsara fa miaramila nianatra ady, tsara fiofanana, manana fitaovana ka tsy azo anaovana seul à seul. Ny tena marina ho ity général ity dia terrorisme moral fotsiny no misy eto fa tsy misy manana hery, tsy manana vahoaka no sady tsy manana moyen akory ireo mpanohitra ireo hoy izy. Re zany ny atao hoe terrorisme moral. Ny atao hoe terrorisme moa tsy dia avy amin'ny kely makany amin'ny lehibe fa raha lehibe izy tonga dia potserin-nao dia vita. Dia zareo tsy hery tsisy inona dia zay mahatonga azy manao an'ireny fa terrorisme moral zay atao reny. Ny tena tanjona anie dia hoe le amin'ny 19 janvier 20 janvier no proclamation na résultat dia ataony zany zay ampisy-korotana nefa ny araka zay tsy hery tsisy tanjaka mihitsy izy fa raha niantso olona zao izy tamin'ireny resaka hoe zavatra natao reny dia tsisy mipotra ny olona vao farany teo maly eo 12 volana janoary eo amin'ny 13 mai nga nisy olona teny nanankiray aza. Zay zany le tenenina hoe reny atao hoe terrorisme moral daolana zay zao tsy matahotra an'izany satria zay sady nianatra no niofana no manana traikefa protéger les institutions, les personnes et les biens. Zay zavatra tratrarina zany hiaro ny androm-panjakana ny hain'ny voaka sy ny fanamby. Misy miteny koa amin'izao fotoana izao le mpanaleta anakorotana amin'ny 7 volana janoary sy ny namany io zany dia hoe vahoaka dia zao andao anao seul miaramila mianatra ny ady manana fitaovana aveo no ataonao hoe andao anao seul miala tsiny ahako ary ianao aza dio fa mbola ananany mpitandro filaminana lolopoy ihany ianao satria tany morondavy ianao nanosika zandary tsy mba mahalala miala tsiny akory. Fanampin'izay no amafisiny ity général ity fa tsy hisy fanonganam-panjakana izany eto amin'ny firenena raha mbola eo amin'ny androm-panjakana izy. Izany hoe mahatoky tena 100 isan-jato ity général ity fa tsy hisy fanonganam-panjakana izany satria ny miaramila, zandary, polisy sy ny maro hafa dia mitsangana hiaro ny fiandranam-pirenena. Mazava ho azy fa tsy misy atahorana ny avy amin'ny fanoherana satria tsy misy hery no sady tsy manana ninina, tsy manana fitaovana ary tsy manana fifandraisana amin'ny firenendehibe. Nosingany manokana isolombabahoaka sy teny Randrena Soloniaiko izay ahina miaradia amin'ny firenena Rosia. No tsindrin'ity Général Ravalomanana ity mazava tsara fa tsy miaradia amin'ny Rosia isy teny Randrena Soloniaiko ary efa no amarinina ny famarinana izany rehetra izany hoy Général Ravalomanana. Ny anareo vahoaka zany aza manaiky aporosian'olona na olona eto toerana na olona avy any ivelany. Any ivelany moa dia tsy ho voakitika mihitsy izy satria any ivelany izy inona moa ny raraina an'izany. Ny eto Madagasikara jerena aporosianareo dia jereny fotsiny nareo rehefa avy eo dia nareo no mihinana gagazo araka ny fiteny amin'ny andro fity fa aleo miezaka araka izay azo atao manao zay hoe ilamina ny tansin'ny fanjakana. Fanokana-panjakana zany tsy hisy zany
satria le olona anao an'izany inge tsisy hery tsisy inona zay teniko zao hoe na ny vahoaka hoetiny ary tsy misy akory za zao tany Russie de niteneniny tamintsy zay tsy miaraka amin'izany olona zany fa matika amin'ny fotsiny zany olona milaza fa toanan'ny Vladimir Poutine zany mandaingy zany ozy izy tenenina tamin'io zany présidenteny conseil fédéral ny teny an'izany ny tao amin'ny Douma ny teny an'izany daholo hoe tsy misy an'izany mihitsy aty fa amin'ny mahafilohan'ny comité olympique ny judoise natonga azy ny raisina tao ary eo raha tokoa hoe manararaotra fotsiny zao mampirisika olona fa tsy mahasazy zany inge mariana itoana fa efa hitany sy tindrana soloniaiko ireny afatra napetraky ny général Ravalomanana ireny ka hoy izy hoe mbola anokana fotoana izy amaly mivantana any ity filohan'ny antenimeran-doolona ity. Ankoatr'izay nanome valon-kafatra mivantana ho an'ireo mpaneho hevitra politika any ampitan-dranomasina izy toa ny Joachim Chatelard, Fanir Souernevo sy ny maro hafa. Noho itsiny manokana ity Joachim Chatelard ity satria miaramila avy ao amin'ny tafika an-dranomasina frantsay. Hoy izy hoe tsy hitako izay atahorana azy amin'izao fatanorano zao. Ireny olona ireny hoy izy dia botom-bazaha miasa ho an'ny vazaha. Raha tena mahay sy tia tanindrazana ireny olona ireny hoy izy dia mody aty tanindrazana miasa miady amin'ny asan-dahalo. No tsy piany mazava tsara ihany koa ireo mpaneho hevitra politika any ampitan-dranomasina. Ireny olona rehetra ireny hoy izy dia botom-bazaha miasa ho an'ny vazaha. Zany efa nanao ireny resaka hoe fitenenana fandrahonana reny zany reny le sary avoaka reny de farany teo nisy betsabetsaka ny namana nandefa taty hoe légionnaire zao le olona de mandrahona mampitahotra za aloha miteny raha mifatanyrano aloha de tsy hitako sy atorana anazy faharoa manak'izay légionnaire zany izy olona caporal izy raha tsy na sergent raha misy raha iteny hoe inona mba fifaninazy ny tsy misy raha mahay izy voalohany tsy raha mahita mahay sy mahery izy tokony iverina ty Madagasikara iaraka iady amin'ny mpitandro filaminana perinasa iady amin'ny dahalo fa tsy any ianao nandeha hitabataba anao botom-bazahany fotsiny ianao no iteny any ivelany any nefa ny eto Madagasikara ilaina nge ny olona resy eto Madagasikara raha ohatra ka hoe samy hampandrosany ty Madagasikara ty fa ny olona ohatra ndreny indrindra reny le olona any ivelany reny miala tsy fa mahitsy amin'ny teny botom-bazaha reny fa raha ohatra izy ka tena tia tanindrazam-bary na miverina eto tanindrazana izy. Amin'izao toedrara mamaivay eto amin'ny firenena izao dia nanamarika i Général Ravalomanana fa tsy hitan'izay anameloana na anenjehana n'ity fitondrana ny Rajoelina ity satria ity fitondrana ity dia madio no sady miasa ho amin'ny fampandrosoana. Tsy vitan'izay hoy izy fa tsy mangalatra tanin'olona no sady tsy manambanimbany ny mpitandro filaminana fa indrindra ny tafika malagasy. Tsy manao toy ny fitondrana teo aloha manao ela ny manamboninahitra ny generaly sy ny maro hafa. Raha itsy ny resaka dia tsy toy ny nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy manome hasina ny mpitandro filaminana hoy ity generaly Ravalomanana Richard ity. Ny manarak'izay hoe iteny hoe ny vahoaka no mananana an'izao mahatonga le fanjakana mety hoe tsy narahan'ny vahoaka tsony. Misy zavatra tsy mety nataony teo ny fanjakana tamin'ny fotoanandro zao fantatrareo zany ny mpitandro filaminana général ve ataonao ela amavanina raha mba ambanina hoe aela ny tanina miaramila nalaina ho an'ny société fa amin'izao fotoana zao mpitondra fanjakana tsy mbola hitako izy hoe azo anenjehana mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao inona no anenjehana anazy nangalatra tany ve izy manambany mpitandro filaminana ve izy ny zavatra ataony ary de hoe miezaka ampandrosony ty Madagasikara ty renareo tsara ny resaka hoe manomboka zao zany dia andao anao autoroute zany ve de inona no anenjehana olona anao an'izany andao anao téléphérique inona no anenjehana olona anao an'izany anao foto-drafitr'asa isaka mifaritra inona no anenjehana olona amin'izany. Toy izao kosa ny réaction ny Kotila Maitsoambo manoloana ireny fanehoan-kevitra ny filohan'ny androm-panjakana filohan'ny antenimeran-doolona ireny. Nozarainy tao amin'ny pejiny tao ny sarin'ny manamboninahitra Ibrahim Traoré filohan'ny tetezamita ny Burkina Faso sy sarin'ny generaly Ravalomanana araka ny hitantsika amin'ity sary ity. Hoy Kotila Maitsoambo hoe ahoana ireto ny iray miaro ny tanindrazany nanafaka amin'ny mpanjanaka mijoro mamaly any Macron ilay generaly iray miaro ny mpamadika ny tanindrazana generaly Ravalomanana no resahana eto nivadika vazaha dia rakorotamby menasy itifitra ny vahoaka mikatsaka ny zony sy fahafana. Malasahitrehitra tokoa ity réaction ny Kotila Maitsoambo ity.
eo ihany zany rehetra zany fa ndao arahantsika ireo fanehoan-kevitra izay nanafitohina nyity général Ravalomanana ity toa ny fanehoan-kevitra ny Sitendrandrena Soniaiko Joachim Chatelard ary fanehoan-kevitry Fanirso Ernaivo ndao arahantsika voalohany ny fanehoan-kevitry Sitendrandrena Soniaiko tamin'ny 3 Janoary 2024 lasa teo raha nanaraka ankaiky ny kabary nataon'ny Sitendrandrena Soniaiko ity sika dia mahatsikaritra fa samy hafa tanteraka ny kabary nataon'ny Siteny sy resaka ataon'ny général Ravalomanana. Profony zany dia zao ny kabary nataon'ny Siteny hoe raha matoky tena ny fanjakana manitsy an'ity fitondrana Rajoelina ity hoe mbola mambahoaka dia avelao izahay aneho hevitra eny amin'ny 13 Mai. Sokafy ny kianjan'ny 13 Mai raha tena hitsapa ny heriny avy amin'ny fanoherana ny fitondram-panjakana hoy Sitendrandrena Soniaiko ka anjaran'ny mpitandro filaminana no mitandro filaminana miaro ny vahoaka ary manara-maso sao dia misy mioapefy atao sécurité ny mpitandro filaminana raha ahitsy ny resaka ary zany rehetra zany dia nolazainy tamin'ny fomba hafa hoe raha tena vrai champion ity fitondram-panjakana ity hoy izy aza ampiasaina ny zandary ho atao herim-pamoretana fa ndao anao seul na iraisiray tsy asiana mpitandro filaminana mitambasy mifanohitra amin'izay tanteraka nefa ny fanehoan-kevitra général Ravalomanana milaza izy fa anao seul mpitandro filaminana mitambasy i Sitendrandrena Soniaiko na ireo amin'ny fanoherana zavatra roa samihafa tanteraka izany ndao averintsika rahana ny kabary izay nataon'ny Sitendrandrena Soniaiko tamin'ny 3 Janoary 2024 io ane tsotra mitenareo aiza nareo amin'ny fanoherana mba miantso atsika ao miantso ny gendarme rehetra miantso ny miaramila miantso ny polisy ho arovantsika ny fananana vahoaka fa raha tena ifampitsapa aminay marina izao fitondrana izao avelao zahay handeha haneho hevitsinay ao amin'ny 13 Mai avelanareo malalaka anjara tsika polisy zandary miaramila arovy zahay tsy nampianarina ary tsy mampianatra ny olona manaraka anay handeha handroba handeha hangalatra tahaka nataonareo teo aloha fa raha te hitsapa ny herinay marina ianareo avelao malalaka koa izahay hanao mitina kalalana zay voalaza tsara ao amin'ny lalam-panorena raha tena vrai champion anao aza ampiasaina ny zandary atao hery famoretana raha tena vonandao anao raisiray ina ny olana laha tena vona andao anao raisiray ny miaramila ataotsika sécurité ny mpitsara ataotsika juge dia avelao zay hitra amin'ny 13 Mai hitanao azy ary ity kabary nataon'ny Sitendrandrena Soniaiko ity no nahatonga ny général Ravalomanana nilaza fa tsy misy vahoaka resin'ny miaramila izany miaramila mikomy aza voafehinay hoy izy vo maika fa ny olona tsy mitambasy ary ity resaka nataon'ny général Ravalomanana ity no nahatonga ny Joachim nandefa afatra mivantana tamin'ity filohan'ny Sénat ity hoy izy hoe aza mba anina na tsinotsinoavina ny vahoaka fa raha tena mihetsika izy ireo hoy izy dia tsy ampy 420 ora akory dia vita tanteraka ny momba ny miaramila ny zandary ary ho rava io fitondrana zay tohananao io ary anao général Ravalomanana mihitsy no andray fiaramanidina voalohany andositra itsoka andositra ny tena nanafitohina ny général Ravalomanana amin'ity resaka ity dia zao ohatrany hoe maroboninahitra no tolorapotsiny ny any général Ravalomanana satria tsy mbola nandray anjara tamin'ny ady akory nefa nomena maroboninahitra maha-généraly azy ary ity Joachim ity dia tsy mbola nahita azy nandray anjara tamin'ny ady ka nanao antso mivantana i Joachim mba
lanjalanjaina ihany ny tena voaka indrindra fa ho an'ny vahoaka izay ambany fahefan'izy ireo. En tant qu'un officier supérieur général anao vita mivolagna fa vahoaka tsy madigny maramila. Tsy haiko tahena ataonao expérience nao, tsy haiko quelle guerre vous avez fait mon général hein? Franchement je respecte Vlanko zegny en tant que le galant, je respecte, mais j'aimerais bien savoir quelle guerre vous avez fait mon général pour dire tant de choses hein? Les civils ont toujours gagné. Le peuple a toujours gagné. Fahita maso Vlanko zegny. Zava matanjaka la Russie ary madjamy misy amindreo. Ino volagniny Poutine? Une histoire de akory ke? Tsy mbola miady forosy io? Matanjaka Bashar al-Assad akory tsirongana. Matanjaka Kadhafi pourtant c'est quelqu'un qui se battait pour son peuple akory tsirongana. Hitler tsirongana. Donc respectez vos adversaires s'il vous plaît. En plus un officier supérieur masaky mivolagna raha karaha zegny devant les journaux. Zegny mon général franchement za Vlanko za respecter armée jiaby fa volagna karaha zegny en tant que militaire Vlanko zegny tsy possible, tsy possible. Za tsary maregny un général ose dire ça. Même izy mandeha la guerre zegny, même en face. Za tsary naregny franchement, za tsary naregny un général malien qui a dit les civils atsika mavozatsika. Saika mitovitovy am'izay ihany koa ny ampahany fanehoan-kevitry fanirisoerina efa tao amin'ny page Facebook ny raha nanao directa izy. Noho itsiny manokana i général Valmanana izay mampiroro vahoaka amin'ny basy. No marian'ny fanirisoerina efa mazava tsara fa tsy général tena izy i général Valmanana fa général sy marboninaitra no toloram-potsiny tsy mbola nandray anjara tamin'ny ady. No amafisin'ny fanirisoerina efa mazava tsara fa tsy mbola nisy ny tolona teto amin'ny firenena hoy izy hoe ny mpitandro filaminana aresin'ny vahoaka izany. Arak'izany tsy misy olona afaka ampirorony général Valmanana amin'ny basy izany raha tena vonona hitaky ny rariny sy ny hitsiny ny vahoaka malagasy hoy fanirisoerina evo tao amin'ny page Facebook. Ka tsy le maramila nomeko tsiny eto fa le général bomba efa miva tapohan'ny fahefana. Sady deja aloha ianao nahazo fahefana amin'ny fomba tsy ara-dalàna, nahazo basy ianao efa retirety tokony amerina amin'ny basinao. Omena ina moa ty mba manana fahefana kely ianao hiteny dia mampiororo ny vahoaka nefa ny ianao zana vahoaka. Fanganao ny eritreritra hoe teraka avy amin'ny basy ianao. Basy ny teraka anao teto tany. Fa tsy olombelona vahoaka tsotra ny ray sy reninao. Tsy vahoaka tsotra ny vady aman-janakao. Dia ianao zany isy eo amin'ilay hoe za tena farak'izay zoko eo za farak'izay mafy eto. Tandremo e. Tsy nisy mafy ohatran'ny Hitler teto tany. Fa taizany nefa rany. Tsisy mafy ohatran'ny Kadhafi teo amin'ny Afrika. Fa mbola nisy navoazy ihany. Atao roa raison tsy dirantsika lalina. Fa ianao zay général bomba. Ianao zay général bomba kely io. Nandeha guerre oviana moa ianao sisy le olona zay. Impiry nandeha la guerre ianao? Impiry nandeha la guerre? Guerre teo amin'ny 13 mai nandehananao. Dia mieritreritra ianao hoe nandresy. Fa ianao nandeha teo amin'ny 13 mai nandeha nanongana ny Valmanana tamin'izany. Nga tsy vahoaka anareo tamin'izany. Vahoaka angenareo tamin'izany. Nga naresy anareo ny maramila. Sa hoe rehefa mieritreritra ny ampitahorinao le olona dia nareo maramila ataonareo fitaovanareo mbola hivadika aminareo. Dia miverina aminao le teninao hoe tsisy aresy maramila zany. Ankoatran'ireny fanehoan-kevitra maro samihafa ireny, tsara ihany no manamarika fa tsy général Valmanana filohan'ny antenimieran-doolona irery ihany no mampiororo eto amin'ny firenena fa général Angelo préfecture ny Antananarivo ihany koa. Satria moa raha rano fifidianana izay feno alabatso feno osoka no ny andohany ireny fanehoan-kevitra maro samihafa izay nataony ireo avy amin'ny fanoherana ireny dia nanao fanambarana mivantana no sady miendrika fampiororona ity général préfecture ny Antananarivo ity.
nampatsiahiny rehetra izy fa tantandalana ny eto Madagasikara. Tsy azo ekena ho izy ny fanakorontanana na tsy fanekena ny voka-pifidianana. Lalana tokana ihany no ahafahana manohitra ny voka-pifidianana dia ny fametrahana ny fitoriana eny amin'ny tribunal administratif et financier. Ankoatr'izay ho izy dia tsy ekeny lalana. Arak'izany hoy prefecture Antananarivo dia tsy azo atao ny manao fivoriana izay miendrikendrika ny fanafitohinana ny fiandrianam-pirenena fa tsy maintsy andrefepetra izy ireo. Araka ireny rehetra ireny hitantsika rehetra fa mafana dia mafana ny toedraram-pirenena eto amintsika ka hoarantsika miandalana eto ny mety ho toy ity toedrara ity. Ary izay koa mamarina ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy gemany videontsika amin'ny manaraka indray.